Ivandry ny manodidina ny fanabeazana izay ihany sika dia misy ny hetsika samihafa entina hanatsarana na ihany koa ampiroboroboana ny fampianarana teny rosianina eto Madagasikara. Hetsika izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy Androany izy ity, Tetsy amin'ny masoivohan'i Rosia etsy Ivandry. Ankoatr'izay dia manana olo-manga ny firenena amin'izay fampianarana izay ary dia nanolorana ny médaille araka izany ity olo manan-danja ity. Manodidina andronjato sy telo arivo amin'izao fotoana izao ireo mpianatra teny rosianina manerana ny Madagasikara ka mba ho fanatsarana sy ampiroboroboana amin'ny fampianarana izay teny rosianina izay dia nisy nanomboka androany ny atrikasa tanterahana ka tamin'ity androany ity nanomboana izany Tetsy amin'ny masoivohan'i Rosia Tetsy Ivandry ny fanaokafana. Io séminaire io zany fanaona isaky ny fotoana fanaovana jeritodika hatrany ny fampianarana teny rosianina raha Madagasikara dia fijerena ihany koa ahoana ny fomba hanatsarana azy fa am'tindray mitoraka ity zany sy araky ny kabary rehetra izay hita teo koa tamin'ny fanaokafana dia le momba ny fanomanana ny mpianatra any amin'ny ambaratonga faharoa hiampita any amin'ny ambaratonga ambony satria ny ambaratonga ambony zao dia manana lay système vaovao hoe LMD licence master doctorat ka misy zavatra be dia be takina amin'io dia tsy maintsy atao zany zay avony ny mpianatra aty amin'ny ambaratonga faharoa hiatrika an'izany fanovana izany. Izay zany nataonay eo amin'ny lafiny teny rosianina. Ny amin'ny ambaratonga ambony moa dia efa miroso tsikelikely amin'izany izahay ohatran'ny any amin'ny faculté rehetrarehetra. Dia izay no tiana ihany manana ihany koa ny avy aty amin'ny ambaratonga faharoa. Dia ankoatran'izany nahazo izay fanampiana vitsivitsy izay hoentina manatsara ny teny rosianina na avy amin'ny mpampianatra atao amin'ny sekoly ambassade na koa avy amin'ny institut de Kazan, département linguistique de l'institut d'économie de gestion et de droit de Kazan dia ampiasaina zany ireo zavatra ary atoato dia misy koa ny soutenance en ligne amin'ny araka amin'ny institut de Kazan dia misy mpianatra vitsivitsy zany hoentsika ny momba zany fa kely. Araka ny hitantsika teo dia mankalaza mantombo izy hanao ny séminaire fahatelo ambin'ny folo mikasiky ny fampianarana teny rosianina zareo. Izany dia midika fa miroborobo ny fampianarana teny rosianina eto na dia tsy mbola maro mpahalala aza fa mandeha dia mandeha tokoa ary miezaka dia miezaka ny mpampianatra an'ireo teny rosianina reo ary zareo rosianina koa moa dia manampy ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatra eo. Noho ny zava-bitany tamin'ny fampandrosoana sy ny fampianarana ny teny rosianina teto Madagasikara dia nitoloran'ny filoham-pirenena rosianina Vladimir Pouchkine médaille Pouchkine rahampitso Lanto ka tamin'ity androany ity nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Tamin'ny taona 2024 dia telo ny nahazo ity médaille Pouchkine ity dia mongol ny iray, frantsay ny iray ary malagasy ny iray dia rahampitso Lanto izany.